fa manoloana ilay raharaha fandropana sy fakana-keriny izay mahavoasaringotra mpitandro ny filaminana dia nitondra ny fomba fijery ny parlementaire Randrenasolo Nicolas solombavambahoaka avy any Betroka no sady mpikambana ihany koa ao anatin'ny voameran'ny mpifandrim-pahalemana ao anatin'ny antenne meram-pirenena rahantsika ao anatin'ity sary ity ny fanonkevitra izay parlementaire izay. Miatra amin'ny rehetra ny lalàna ary tsy misy olona ambony lalàna hoy solombavambahoaka amin'ny Betroka Andriamatoa Randrenasolo Nicolas manoloana amin'ny fisian'ny mpitandro filaminana voasaringotra amina raharaha fandropana sy fakana-keriny. Ninona toerana misy ny fandikan-dalàna rehetra dia tsy maintsy ampiarina sazy raha ny fanazavana nentiny. Tsy misy olo ambony lalàna zany na zandary na izy na zanaky filoha-pirenena na zanaky premier ministre fa raha manao équilipanson mana fandikan-dalàna sinao sy misy asiana ny fanadidina. Zaho sarotry aminay hiteny hoe ranona nanao zao ranona zao fa niady hoe amin'ny agnatin'ny fahadidina ihany zany mampatarina ny zavatra zay fa izy zay na gendarme na polisy na zanaky ny filoha na anaky premier ministre na anaky ministre rehefa manao équilipanson dia tsy mesy ampiarina aminazy ny lalàna rehetra. Momba ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika amin'ny Betroka araka ny tatra nataon'ny solombavambahoaka Randrenasolo Nicolas dia mitovy fanajiajiana momba ny raharaha fanafiana nataona dahalo 50 isa mirongo fehijina ary nahafatesana olona 30 ary zandary 4 ka ny iray manamboninaitra. Nomarian'ity parlementaire ity ihany koa fa tsy olona ivelan'ny distrika amin'ny Betroka no nanao fanafiana. Zao moa zany ny olona anay dia maty eo amin'ny efatra zandary manay tao Betroka tao ofisiera dia vomaly moa zany voalasa ny razana ny ray satria maly vohita zany lefa maly vohita ny razana ray ny zandary manay taratra zany dia maly vohita ny hita fatana. Dia anay antsoa foana satria saina koa zavatra teneninay zany antsoa vo zany mba tokony motive vanareo dahalo zay nivoafo fa tsy avelarera fosiny le olona zany. Dia avy eo amafisina hoa le resaka hoe fitaovam-piadina amin'ny toerana saloa satria nao sika tsy mandomandra arety. Problemenay koa zay nangatako hoe mba tokony asina ny hélicoptère permanent ao amin'ny district Betroka. Raha nisy hélicoptère zany io dia tsy ohatran'io zavatra nitranga atao amin'ny district Betroka zany fa dia moramora no andrafana azy zavatra zay. Fa izy dia mahagaga anahy ihany mampiteny mona hoa satria antsoava ataony foana izy io hoe maninona moa sy mena ny hélicoptère sy hélicoptère hoa mifaritra simo iny zany mba hahafahana hiarovana ny fananam-bahoaka zany. Fa manjary mety tsy hampirilamoro foana le zavatra. Ankoatran'ny fanatsarana amin'ny fampitaovana ho amin'ny mpitandro filaminana anisan'ny fangatana nataon'ny solombavambahoaka Randrenasolo Nicolas ihany koa ny hanomezana asa ho an'ny dahalo niovafo mba hisian'ny tena filaminana sy fandriam-pahalemana ny Atsimo ny Nosy.